Dia fa miarahaba rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne androany dia asehoko anareo hoe ahoatra ny ahoana ny fanaovana volomasonao ohatra izao. Izany hoe ahoana zany ny fampiasana mascara. Misy teknika vitsivitsy asehoko anareo, misy produit vitsivitsy asehoko anareo ihany koa. Dia raha liana amin'izany ianao dia ndao avetrany ary. Dia ny hanimboantsika anazy dia ny base na ny base ny volomaso zany. Dia ny ampiasaiko androany dia ity L'Oréal ity voluminus primer. Ny vokatsoa azo avy amin'ity zany dia raha ohatra ianao ka tsy zatra manao fossile dia manampy manalava sy mampatevina ny volomasonao zany izy ity. Dia ohatra ny manao mascara ihany manao anazy alaina avy any amin'ny fotony ilay volomaso dia ezahana asiana daholo volomaso iray manontolo. Tsara ilay satria fotsifotsy dia hitanao tsara hoe aiza ny volomaso misy sy ny tsy misy. Ny volomaso ambany. Dia ilay izy ity moa zany tsy voatery hindrasanao maina izay vao asiana mascara ny volomasonao fa ny anazany tiako ilay izy maina satria moramora kokoa no anasiana ilay mascara avy eo. Dia hindrasantsika kely zany izy. Ny mascara ho ampiasaiko dia ity Big Shot ity avy amin'ny Maybelline. Dia rehefa maka ilay mascara zany dia izaho asorina ilay produit excès asorina eto ambony eto amin'izay tsy mora clampy ny volomasonao, zany hoe tsy be produit be loatra dia lasa mitambatambatra sy mando dia ratsy be ilay forme ny clampy fa izaho asorina tsikelikely ilay produit. Zany tokoa tsy midika hoe tsisy produit intsony eo rehefa asorinao daholo fa misy foana eo. Dito zany ny mascara rehetra ampiasainao mety daholo dia izao koa ny primer rehetra ampiasainao koa mety daholo fa izaho mampiasa primer sy mascara. Dia ohatran'ilay nametrahana ilay primer teo ihany alaina ilay mascara aty amin'ny fotony volomasonao aty mihitsy dia bangona zany ilay volomaso miakatra. Dia ny antony manao an'izako ilay manao zigzag ohatra izao mba ho azoako an'ilay volo rehetrarehetra. Dia izay ihany koa zany ilaina an'ilay hoe atao maina ilay primer izay vao manisy mascara satria ilana amin'izay clampy izay. Hiditra amin'ny volomaso ambanitsika eto indray afaka mandeha eto ambony eto dia ao ambany. Manao ambony ambany zany amin'ity. Atao miaka-midina ohatr'izay. Hitanareo fa mivoaka tsara ilay volomaso. Okey, dia raha ohatra ka tianareo mbola matevitevina kokoa ilay eto ambony dia rehefa maina ohatr'izao izy dia afaka hiverenana fotsiny. Bangona indray. Matetika ny anahy ety amin'ny lohany ety sisa no ataoko dia izay zany no manome volume anazy kokoa sy manome halavana.
Ok, dia zay ry zareo, izay fanaovana mascara dia ino koa fanafinaritra anareo izay. Eny ara ry zareo dia vita sahady ilay vidéo izao ny nafaran'ilay volomaso. Raha hitanareo amin'izao tsy mila fossile mihitsy na volomaso tsy tena izy ianao fa mila ianao fotsiny ny produit tsara sy mety mamoaka an'ilay volomasonao sahala amin'izao. Dia izay indray fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka.